ahoana marina fitondrana inona no misy eto voaresaka foana teto amintsika fa tany demokratika i Madagasikara ary tany tandalana hatramin'ny nazahoan'ny malagasy ny fahaleovantena de re matetika eto amintsika io teny io ataon'ireo mpitondra ny fitondrana amin'izao fotoana izao de isan'ny dradradrada sy ny laza fa izy no voalohany amin'ny fampiarana ny demokrasia amin'ireo mpitondra rehetra izay ny fandimby teto ny fantaniana mipetraka de ny hoe izay tokoa ve no zava-misy eto amin'izao fotoana izao efa nambara teto amin'ity fandarana ity ihany ny famaritana sy ny fototra izay farany izany atao hoe demokrasia izany ekena fa tsy midika ho baranay ny akory ny atao hoe demokrasia saingy kosa de ararotin'ny mpitondra akana sy itazomana ny tombontsoany manokana ara-politika ny fetra ny atao hoe demokrasia izany eto amintsika tsy mahagaga aloha raha tonga amin'izao tsy fitoniana ara-politika lava izao ny firenentsika hatramin'ny tondrany ny filoam-pirenena ankehitriny io satria fifidianana tsy tena safidim-bahoaka no nametraka azy ireo tamin'ny toerany na de ny HCC izay fitsarana sy androm-panjakana tokana no heveriny vahoaka malagasy fa nanao ny marina aza no nametraka azy ireo ity raha tsy ahivina ny zava-nisy tamin'ny fa-20 ny volana febroary lasa teo mahatratra 7 sy 900 sy ray alina sy ray hetsy 110,629 ny isan'ny doublon tsikaritra amin'izao amin'ny resaka androany izao ao anatin'ny lisy mpifidiana tsy maintsy atao ny ezaka rehetra anesorana andreo doublon ireo azaontsika lisy mpifidianana madio aoriany izao fanavozana ny lisy mpifidianana izao amin'izao fotoana iresahantsika izao dia ao anatin'io lisy mpifidianana io dia ahitana olona 220 sy 500 sy 2,000 sy 9 sy ray hetsy sy ray tapitrisa 1,162,512 olo-pirenena malagasy mitovy ny laharany kara-panondro-pirenena ministeran'ny antitany no tompona andraikitra amin'izany fanomezana ny kara-panondro-pirenena izany misy ve ny fandraisana andraikitra momba indra raha iny hatramin'izao inona no mba andraikitra no raisiny HCC mahakasika iny tsy mahagaga raha izao no ny afarany firenentsika sy ny vahoaka malagasy satria tsy fahamarinana no atao eto eny fa na de ny androm-panjakana aza miraitsy kombakomba amin'ny fanatanterahana izany de ny HCC ankoatry ny antokotima sy ny mpanohitra de Andriamatotery Rakotonarivo no sana maky batsilana ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka tamin'ireny fifidianana natao teto ireny ny fa-20 ny volana marsa 2024 de nanao fanambarana miaraka ireo kandida izay lasibatry ny alabato be vava io gaga izay satria niseny zay tokony hiaro ny asy ny fifidianana sy ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny fifidianana indray no nandrava sy nanapotika ny asiny sy ny fahamarinan'io fanapahan-kevitra io tsy ny tena zava-misy no ny anteheran'io androm-panjakana io raha nandray ny fanapahan-kevitra izy niarana hita ny fisavorovoronana teraka fanambarana io satria ny fototry ny fanjakana mihitsy no voaozongozona ary rava tanteraka ny fifampatokisana amin'ny fifampitondrana eto amin'ny tany sy ny fanjakana eto ary dia tsy ny valim-pifidianana na ny fanapahan-kevitry ny HCC intsony no resaka fa lalina kokoa satria dia ny fototry ny fanapahan-kevitry ny HCC mihitsy no rava tanteraka ary izany dia mitarika ny faharavany lanjan'ny fanapahan-kevitra io androm-panjakana io tsy ny tena zava-misy no ny anteherany io androm-panjakana io raha nandray fanapahan-kevitra izy miopapana loatra ny atambony tranga ka tsy misy lalàna azo anamarinana azy intsony izany foto-kevitra izany dia ikeniny rehetra manerana n'izao tontolo izao mazava ho azy fa izany lesiko izany
dia nanamora ny fisiany osoka tamin'ny fifidianana. Raha jerena ny zavatra niseho tany Afrika, ohatra tany Malawi, tany Zimbabwe, dia hita fa tany amin'ireo firenena ireo dia tonga saina ary ny tany feon'ny fieritreretana hikatsaka ny fahamendrena ny mpitsara tao amin'ny fitsarana tampony, ka tsy nifantoka afa-tsy tamin'ny andraikitra mba hiantohana ny fahamarinana izay ny afara tamin'ny fanafoanana ny fifidianana. Voafitaka tanteraka ianareo vondrona iraisam-pirenena, fa dia ianareo no namantsy ny ampahany betsaka tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana mba hiantohana ny fangararana sy ny tsy fitongilanana ka eken'ny rehetra ny voka-pifidianana. Vokatra zany, ianareo mpitondro dia manana andraikitra lehibe ametraka ny fahefanareo amin'ny legitimité tsy azo lavina. Fa raha miziriziry amin'izao fisavorovoroana misy zao ianareo dia hiteraka krizy vaovao eto amin'ny firenena malagasy. Rehefa nafana ny resaka momba ny alabato sy ny tsy fahamarinana izao fitondrana ankehitriny izao, dia naiboka ny vahoaka malagasy. Amin'izao aza moa dia tsy hita any anatin'ny tranokala intsony. Ny raky tsara ny filoha-levitry ny Chenie teo aloha, izay namaky batsilana ny doublon tamin'ny 7 ny volana febroary 2024 iny. Fa ahoana marina? Inona no atahorana? Raha mpitondra manao ny marina no mitondra any Madagasikara amin'izao fotoana izao, dia tsy tokony hisy mihitsy ny fanakatsakanana ireo solombavam-bahoaka anao tatitra amin'izay vahoaka ny fidy azy ireo. Hoy mantsy ny solombavam-bahoaka hoe ny fitenenana nentin'ny mpitondra fanjakana nandrabirabiana ny hetsika sy ny fitezam-paritra anaovana an'ilay tatitra teo aloha dia hoe ka nareo tsy lany teo amin'ilay district anaovanareo an'ilay tatitra. Nagaga nefa rehefa tena tao amin'ilay toerana nahalany an'ilay solombam-bahoaka, district nahalany an'ilay solombam-bahoaka mihitsy no nitontonana. Mbola mitovy ihany ilay fihetsika nataony. Zany hoe zany tsisy fandraisany intsony zany ilay fitenenana hoe ka tsisy député lany tamin'ny antokotiko Madagasikara teo amin'ilay toerana ka tsy tokony anao tatitra eo nareo. Fa eto Antsirabe dia misy solombam-bahoaka lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara amin'ny district Antsirabe voalohany. Ny district Antsirabe faharoa mbola misy solombam-bahoaka lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara. Misy olona koa eto. Noho izany tsy mitombona zany ilay fitenenana hoe tsy lany teo amin'ilay toerana nareo ka tsy tokony anao tatitra ao. Fa maninona ary efa misy solombam-bahoaka lany mbola tsy avela manao an'ilay tatitra zany lay parlementaire eo amin'ilay toerana. Noho izany iny fitenenana iny dia fialana bala iny. Entin'ny fanjakana andemena ny sain'ilay vahoaka. Manomboka mandrovitsy io fanjakana ny radio io dia mitady argument tsy mitombona. Fitondrana ahoana ary zany mandainga amin'ny vahoaka entiny izany? Taratry ny doublon avokoa izany rehetra izany, satria tsy tena safidim-bahoaka no nahatongavana tamin'ny fitondrana, ka raiky tahotra raha vao ny mpanohitra no manao famorim-bahoaka. Izay eo ihany, fa ny tena olana dia ny vahoaka malagasy no vokisana lainga. Aiza avokoa ireo fampanantenana maro natao tamin'ny vahoaka malagasy ireny. Ny samy ao anatin'ny fitondrana aza moa dia tsy menatra mihitsy miady eny masom-bahoaka. Miparitaka tao anatin'ny tambajotra serasera ity solombavam-bahoaka miaraka amin'ny fitondrana ity, niady sy ny fanao totondry tamina sekretera na komina iray. Raha tsy aivina dia efa nisy ihany koa solombavam-bahoaka vehivavy izay miaraka amin'ny fitondrana ihany ny famaly tamina ben'ny tanàna teny masom-bahoaka. Ny solombavam-bahoaka IRD sy ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika mifamaly tao anatina tambajotra serasera. Fa ahoana marina? Mpitondra vahoaka ange ianareo e? Ianareo no fitaratra ka nahoana no manome ohatra ratsy amin'ny vahoaka entina? Tsy ny mpanohitra irery ihany izany no ilainareo vaniny, fa na ny olom-boafidy eny fotony ihany koa aza tsy asianareo ajany. Dia hoy ny mpanohitra hoe fifidianana ny zareo io satria zay falaza hoe tsy mety io. Ary misy mampitavatra dia atao izy ataonareo e, hitantsika eo
eto Madagasikara tsisy zany tantandalany zany ho an'ny olotsotra ho an'ny mpanohatra tsisy mihitsy mifampandrosoana n'ity fireneny ity a raha mbola tsisy ny stabilité politique zany stabilité politique zany a tonga sy azo rehefa misy ny fifanankalozan-kevitra aza ianareo mihitsy miteny hoe hitady hiary hitatana anareo hoe tsy hiary hitatana anareo an'io mihitsy izahay zany filohan'ny toko-panohatra tsy hiary hitatana anareo an'io mihitsy izahay satria samy manana ny fahaizantsika mazava ny voalaza teo ny fitoniana ara-politika ihany no ahafahana mampandroso ny fireneny ny hita de ny mpanohitra no mikatsaka ny mahasoany vahoaka eto fa tsy ny mpitondra mihitsy ny vidim-bary miakatra ny olany rano sy ny jiro ny fiainany vahoaka ao anatin'ny loto tsy misy mihitsy ny vahaolana ataon'ny mpitondra momba ireo de hoy ny antoko-panohitra rehefa niona tamin'ireo olom-boafidiny hoe ezaka isika mba hanarina sy amerina indray a ny asan'ny firenentsika ny asa malagasy ny malagasy ary indrindrindrindra mba hiverina indray zany hoe malagasy manana ny ampom-pirenena izany malagasy mba afaka joro zany mba hamerenana indray ny fiainany voaka malagasy mahita an'ireo olona tsy mihinan-kanina mahita an'ireo zaza tsy mihinan-kanina mahita an'ireny ray aman-dreny tsy mahita asa tena mafy reny efa tsy fantatry ny olona malagasy tsony tsy fantatry malagasy tsony any lalakale zao natao hoe very fanambola velona satria tsy fantatry tsony inona zavatra mety hitranga ao ny tsy fandrimpalemana tsy fisin'ny sakafo tsy fianaran'ny zanana tsy fidiram-bola tsy zany rehetra zany tsy maintsy vana fa tena apetraka tsara le atao hoe confiance zay ny atao hoe confiance building apetraka aloha fifampatokisana matoky anareo za koa matoky anareo araka le laziko hoe ny fahatsapako anareo zany ary de nareo koa matoky aho tsy hamadika anareo mihitsy ary tsy hamadika an'ity fireneny ity mihitsy za mbola za jero tsara fa honnêteté rehefa manao zavatra mahery 50% ny zavatra ataonao vita rehefa honnête anao manao zavatra tsy manambaka tsy mamitaka tsy mandaingy tsy mety tsara velatsy honnête tsara miresaka loyal tsara tena loyal zany tena manana fidélité tsara fa tsy hafa mivavanao aty de hafa ny zavatra ataonao ary marina mihitsy ny voalazany teo very fanambola velona tanteraka ny vahoaka malagasy fiovam-pianana tokoa no hiatrain'ny vahoaka malagasy izao de ny fampahantrana lalina sy ny didijadona ary ny fanamparam-pahefana ataon'ny mpitondra sy ireo olona zay akaiky ny fitondrana ny samy ao anatin'ny fitondrana aza mo tsy mahay mifanaja fa mampiseho toetra tsy mendrika imasom-bahoaka fitondrana inona marina ny misy eto ity e fa ahoana marina e ahoana marina e